Ahoana marina, na nahoana ity taona 2024 ity. Isan'ny nanamarika ity taona 2024 ity, ny fitokonana lavareny izay tsy mbola fahita tao anatiny 80 taona, izay nazahoana ny fahaleovantena. Raha tsy aivina dia niainga tamin'ny fitokonana ireo mpianatry ny ENS tetsy Ampefiloha izany, ny alarobia fahenina ny volana janoary taona 2024. Resaka fandraisana ho mpiasam-panjakana na ny recrutement no niantomboa ny fitakiana io. Niditra tsehatra ny mpitandro ny filaminana nandrava ny hetsika. Mpianatra miisa 2 no voasambotra tamin'ny fotoana io. Ny tokony ny lanja Sorabaventy ary nandoro kodiarana teto ampovoan'ny arabe ireo mpianatra avy amin'ny ENS. La creve na diplôme ni zavatra tsy maninona niaretaneny narevo vita fianarana tsy amperton recruté na penarna se andeve a veloce apseuni filane sem sabatilene Tamin'ny folora sy fahefany nipetraka ireo mpianatra, nisy avy eo ny fifampiresahana teo amin'ny mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana. Andray fepetra izay olona valy mpitandro ny filaminana. Minitra vitsy taorin'izay nirefitra ny Bamba mandatsadranomaso, vaky ny tsoky ireo mpianatra. Avy hatrany dia nisy ny fisamborana. Olona 2 teto ny voasambotra.
taorinne zay 20 febroary 2024 ny tokony andray ny mpianatry ny université tao Tomasina nitaky vatsim-pianarana. Tamin'ny fotoana io no nahafatesana mpianatra iray izay nilazany ny ramatoa Lalatina Andriatongarivo fa tify-danitra na vofe. Ny volana Marsa nitaky ny amoana ny vatsim-pianarana izay efa notakiny ny mpianatry ny polyteknika Tetsy Vontovorona. Ny 9 ny volana Septambra taorin'ny lakolosy fanairana nataony mpandrarany université teto Antananarivo dia niroso tamin'ny hetsika ihany koa ny PAT ho an'ny université ny Fianarantsoa. Izany hoe efa nisy ny hetsika izay efa nataon'izy ireo mialoha ny daty io. Nitoy ho an'ny teto Antananarivo izany hetsika izany. 17 Oktobra 2022 raitra ny fitokonan'ireo mpiasa mpandrarah eo anivon'ny université n'Antananarivo. Ny fitakinany karaman'izy ireo sy ny antony maro samihafa no antony fitokonana. Raitra ny fandorana kodiarana, voasakana ihany koa ny lalana iazo ny université Anankatso. Azadino fa ny 12 ny volana Febroary 2022 dia nitokona ny mpianatra ho mpitsabo. Araky ny fampafantarana efa nataon'izy ireo dia nirosona io fitokonana io tamin'ny daty io izay nataon'ireo mpianatra ho mpitsabo na ny medicine teny ny Ankatso. Raitra ny sakana sy ny fandorana kodiarana eo amin'ny arabe. Nitaky ny andoavana ny vatsim-pianarana sy ny allocation de stage nataony ireto mpianatra ireto. Teny atoerana ny mpitandro ny filaminana ary nandefa bomba mandatsa-dranomaso nandrava ny fitangoronana sy ny fitokonana. Ny antsoanareo zany ifampiresaksika ina ny fampirarana iverena le fiainana andavanandro satria lasa tombontsoa be rehetrarehetra lasa voasakatsakana daholo. Dia miatin'ny brevena io le volanay mbola tsy vola dia hatramin'izao mbola tsy Suneta namuana bursanai senda esanai apa bursanai apa na esanai saya amlam saya sana kurutane tak situra katadin no pas saya apa foto no fulai saya tak kirmane bursa atra mani saya mana para temen bilang foto saya sana aja betul suit bola tu ya sana ya saya sembilan kurutana saya sana ni bersama tombotsoan'ny rehetrarehetra marina ny tombotsoanareo misy an'izay atakinareo fa ny tombotsoan'ny rehetrarehetra lasa vola daholo amin'izao tsy manatsiny ao tokony mampiasa lalanamisy resaka tonga ny ambony misy zavatra tonga ny fanapohana boma mandatsa-dranomaso sy ny fifandonana teo amin'ny tandro filaminana sy ny mpianatra. Ny amafy ny torabato ary ny amafy nanaraka izany ihany koa ny fihetsika ny mpitandro filaminana izay nitombo isatrany ihany koa.
Mbola tratra nge rehefa eo e. Ny 12 ny volana oktobra 2024 niverina ny tokona indray ny mpianatry ny ENS tetsy Ampefilo. Etsika entin'izy ireo anairana ireo tompon'andraikitra mahefa amana ny olany PAT ao anatin'ny fotoana fohy. Te hianatra izahay ka vao ny olany mpandrarany université sy ireo mpianatra hoy ireto mpianatra ireto. Mandrakity androany mbola olana treto ny resaka digitalisation izay nolazaina fa ho famahana ny olana eny anivony université manolona ny resaka vatsim-pianarana. Raha ho an'ny PAT manokana moa dia sain'ny prime ministre lehibe ny gouvernement Antatsay Christian mihitsy no nilaza tamin'ny fotoana io fa tsy terena amoaka vola amin'ny alalan'ny fitokonana ny fanjakana. Tahaka izany ihany koa ny teo anivony mpiasam-panjakana. 7 Jona 2024 nitokona ireo mpianatra ho mpitsabo. Nilaza tsy hiverina hiasa raha tsy efa mahazo ny indemnité de risque. Nilaza koa izy ireo fa tsy ampy ny fitaovana ampiasaina ka miala vola any am-paosy izy ireo anatanterahana ny asa. Tahaka izany ihany koa ireo mpiasa teo anivony CTC19 izay nokaramainy ny fanjakana. Santionany ireo fa raha teo anivony fiarahamonina kosa indray 3 Novambra nitokona ny mponina teny Ankatso voalohany vokatry ny tsy fisindrano. Efa ho herinandro no tsy nisiny izay rano izay ka niroso tamin'ny fitokonana ireto mponina ireto. Tsy hita izay vahaolana rosony jirama. Noho izany leo ny vahoaka ka nanao ny fitokonana. Ny faefatra ny volana Desambra nitokona vokatry ny fahatapahan-drano matetika ny mponina teny Itosy. Ankoatra ireo menomenona andro amanalina momba izany ao amin'ny tambajotra serasera. Ny 17 ny volana Desambra teny Ambohipo nitoy ny fitokonana ireo mponina. Noho ny tsy fisiany rano ihany ary efa andro maro izany tsy hijanona ny etsika fa hitoy hatrany raha tsy miverina amin'ny laoniny io fa matsin-drano madio io ho hiatrany ireo mponina. Ny resaka jiro moa tsy ho resahana intsony. Ny 10 ny volana Desambra teo nirotsaka andalambe ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Ny fahatongavany olona maro nanotrona azy ireo teny an-toerana na dia nirafitra aza ny mpitandro ny filaminana dia midika mazava fa tsy matahotra ny vahoaka satria efa miatra manaina ny fahoriana mianjady. Ny tiana ho lazaina dia izao: tsy misy afa-tsy fitokonana no nameno ity taona ity. Noho ny tsy fahaizany tantan'ny mpitondra nefa ireo rehetra ireo. Nanomboka tany amin'ny volana Janoary izany ka hatramin'izao volana Desambra izao. Ny rano tsy misy, jiro delestasy lava, ny vidim-piainana tsy mitsahatra miakatra, ny tsy fandriam-pahalemana manjaka, rakotra olana ny tontolon'ny fampianarana, hatrany amin'ny EPP izay nolazaina fa 0 ariary ka hatrany amin'ny université. Ny aretina tsy voafeh, ny famoronana asa tsy misy, fitokonana vao mahazo karama. Ireo rehetra ireo dia samy tsy nahitany ny fanjakana vahaolana maharitra avokoa. Fa tahaka ny fampanantenana ny amin'ilay RN13 sy ny vidim-piainana 3 andro dia vaovà ka ilay volamena ity no mivoaka ary tsy satra raha tsy any ivelany isaky ny farany taona. Na izany aza dia mirary fety sambatra ho an'ny vahoaka malagasy ny fandaharana ahoana marina. Mirary soa e, fa ahoana marina e. Ahoana marina e.